La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Nivava. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Vita Malagas. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Ma vous présente Nivava. Décortiqueuse. Mijanona hotely ambin'ny folo antota taratasina lefa ny ACG ny nivonivô mera manokana momba ny fampangana eo nivon'ny anteny miram-pirenena atreto andrasana araka izany ny fankatoavan'ny komisiona misana ny fampangana taoriana ny fandaniana azy teny amin'ny anteny miram-pirenena mandalo ary nolaniana teny amin'ny anteny miran-doolona ny maraina teo ireo volavolan-dalàna roa anatsarana ny sehatra ny indostria sy ny fikojakotsana lalana eto Madagasikara. Totosa tany amin'ny tsimony nosy sy ny fampihavanana teo amin'ny fokopara sy ny foka atandroy izay nisy disadisa sy lolona nandritra ny taona maro. Amin'itony fitetezana commune izay ataon'ny VMMM ho fanomezana fiainam-bidy sy ho fanamaivanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana. Androany tany amin'ny commune Katinandrina izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena any Algérie mitomby hatrany lavo noho ny fahamaizana any an-toerana. Ankoatra ny maripana tafakatra ambony be, misy ihany koa ny fandorana fanahiniana manodidina ny 2020 no voasambotra ny mpitandro ny filaminana hatreto. Nadinao aranao afaka fotoana fohy. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vafy ny tsy dia anay tokantranonao amin'ny aty alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Lalambotsika ny vaovao dia mijanona hotely ambin'ny folo ny antota taratasina lefa ny ACG eny anivonivô mera manokana momba ny fiampangana eo anivon'ny anteny miram-pirenena atreto andrasana araka izany ny fankatoavan'ny komisiona misana ny fampangana. Yves Richard. Tsy nahita mpivoarana ny raharaha fitorian'ireo tompony raiky mpanjakana ambony. Voasaringotra tamin'ny fanidikodiana mbola na kolokolo ambony teto amin'ny firenena atreto. Araka ny fanazavana azo mijanona ho 3:20 tamin'ireo antota taratasy fitoriana 5:20 no eny ampelatana ny voamera manokana misana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo. Miankina betsaka amin'ny firoson'ny asan'io komisiona eo anivon'ny anteny miram-pirenena io araka izany ny fanenjehina azy ireo ho ny solotena ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana avo. Izay aloha voalaza ny lalàna dia ny fitsarana moa ny sika rehetra tsy maintsy manaja ny lalàna daholo dia samy mandray ny andraiky ny tandrivy azy dia miandry zany izay miandry dossier vaovao mety tonga dia miandry ihany koa ny izay mety tohany avy any amin'ny anteny miram-pirenena dia eo tsika samy mahita ny tohany. Tsy maintsy hafanganana araka izany ny fanenjen'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony. Voasaringotra na izany amin'ny fanodikodiana mbola mpanjakana na kolokolo ambony teto amin'ny firenena. Anafoanana ny tsy maty manota sy fampanajana ny tany tandalana. Izay no nasongadiny loholon'ny Madagasikara mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo. Nandritra ny fianianana nataony teny anivon'ny fitsarana tampony. Tokony azo eritreretina kampany izay zavatra izay fa ny any indray moa izany no misy fombafomba ihany koa ny ao amin'ny anteny miram-pirenena dia miankina amin'izay famerenana zareo ny antota taratasinady aty amin'ny fitsarana. Fampitsara dia manana fahaleovantena manokana amin'ny fitsarana izay raharaha rehetra, ohatra ny mpitsara rehetra ihany. Androany no nanantontosa ny fianianany teny anivon'ny fitsarana tampony anosy ireo loholona Madagasikara roa mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo nahitana Andriamatoa Tsiebo Mahaleo Richard Victor sy ny loholona Madagasikara Randria manantena Solandy mbola tiany.
taorina ny fandaniana azy teny amin'ny anteny meram-pirenena nandalo ary laninina ateny amin'ny anteny meran-dola ny maraina teo ireo volavolan-dalàna roa hanatsarana ny sehatry ny indostria sy fikojakojana lalana eto Madagasikara gato Andriatsilavo. Nandalo ary nolaniana teny amin'ny anteny meran-dola ny maraina teo ireo volavolan-dalàna roa hanatsarana ny sehatry ny indostria sy ny lalana eto Madagasikara. Voalohany ny famatsim-bola mitetina 7.775 tapitra ariary entina manome tosika ny sehatry ny indostria. Apetraka araka izany ny zona industrielle efatra, parc textile city na ny parc industriel textile ao Moramanga, ao Toamasina, ao Antsirabe ary ao Antsiranana. Apetraka ihany koa ny Fonds National de Développement Industriel anampiana ireo orinasa madinika sy salanitsalana izay isany amatsy ireo orinasa lehibe ao anatin'ny zona industrielle. Fantatsika fa ny azo atao hoe ny défi amin'ny tanora eto Madagasikara satria toy izay fa nitety ny districta maro samihafa jery hoe aiza dao moa zany mba fanidinam-bokatra zany. Ny ankabetsahany dia hitantsika fa any an-dakozia manao fanidinam-bokatra, any amin'ny salon makisakisaka ny seza fanidinam-bokatra, any an-tokotany manodom-bokatra. Rehefa mahatsapa an'izany izay tato ministera dia mahita mihitsy hoe mila tosika manokana ny tanora, toerana ivelarana, toerana manara-penitra ahafahan'izy ireo manao production aux normes ho an'ny tsena anatiny ary indrindraindrindra rehefa ho ariana kely eo hanombrana izany vokatra izany. Isika dia miroso hatrany amin'ny fampanana asa maharitra ho an'ny tanora na ny emploi décent izy isika ka izay indrindra ny mahazava-dehibe an'izao firosoana ao anatin'ny fampidorobona ny indostria izao izay efa nivoalazako teo moa hoe izy ity no anisan'ny financement voalohany azontsika ao anatin'izany industrialisation zany. Ny faharoa izay mitetina 400 tapitrisa dolara amerikanina ary entina hanatsarana sy ampateza na ny entretien périodique an'ireo lalana eto Madagasikara ka heverina ho lalana 390 kilometatra no atao amin'izany ary ny agence routière no iandraikitra mivantana ny tetika azy. Tao anatin'ny izay fanarosany lalàna tamin'ireo mpiara-migranty ireo dia isany napetraka ny ministera no hoe raha ohatra ka irosoana amin'ny fanamboaran-dalana isika kanefa ny operan-dalana ny tsy voakojakoja dia ohatrany mandrika ihany izay. Ary izay ny antony nanaovana amin'ireo fanitsiana sy fanavoizana rehetrarehetra teo anivon'ny sehatra fanamboaran-dalana izay ka rahafahana nandresy lavitra izy ireo nidirana araka ny voalazina andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny kabaro farany teo ny hiditra amin'ny fanamboahan'ny famatsim-bola, ny fikojakojana lalana na ny entretien routier fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fanamboaran-dalana amin'ny ankapobeny. Marina tokoa fa raha vita ilay lalana ka tsy manana politika marika, politika mampipaika isika amin'ny fikojakojana azy dia ohatran'ireo lalana hitantsika hatramin'izay vita dia lasana hosina izay vao ho ambarina indray. Ka izay tena fanovana lehibe nentin'ny fanjakana tamin'ny nanaovana ny fanarahana tamin'ny famatsim-bola ity. Maro ny fanontaniana napetraka ireo olona mikasika ny fanarenana tsy maintsy atao manoloana ny fanomezana tosika ho an'ny indostria sy ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana. Isan'izany ohatra ny mahakasika ny fampanarahan-dalàna sy ny fanasaziana. Tsy nanasa azy no tadiavin'ny fanjakana, hoy ny ministra tompon'andraikitra, ary tokony hiova ihany koa ny toe-tsain'ireo mpampiasa lalana. Izany hoe station de pesage rehetrarehetra eo rehefa tsy misy vola miditra amande raisin'izy ireo dia manara-dalàna daholo zany tsika rehetrarehetra, izany hoe voaja zany mivesatra mandeha eo anivon'ny lalana. Matetika mantsarandandray naka miresaka amin'ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa indrindra dia milaza izy ireo fa efa mandoa amande zay ka hoe tonga masefasefatra kokoa. Misy zavatra tsy dia mitovy loatra ao anatin'ilay izany hoe efa mety ilay toe-tsaina namany mila fanovana ao anatin'io fa tsy hoe rehefa mandoa vola dia tsy manara-dalàna. Fantanjona dia sazy ny fandoavana amande izany hoe ny olona tsy mandoa amande zany ny olona manara-dalàna fa tsy hoe rehefa avy mandoa vola zay dia anao zay anao izay tany kibonay amin'ny lalana. Zay moa nisan'ny resaka tamin'ilay lalam-pirenena faharoa no hoe maninona sy malalana hoe zay efa mandoa amande ka ilay mandoa amande mihitsy mahatonga ilay lalana simba fa tsy hoe zay efa mandoa amande dia tokony vita ny lalana. Raha ny fanazavana manodidina ny 4 miliara ariary isan-taona ny vola voangona amin'ny amande amin'ireo station de pesage. Mahavita lalana 2 kilometatra isan-taona ireo raha hanesorana ny karaman'ny mpiasa.
tsy 2 kilometatra ihany anefa no lalana simba noho ny tsy fanaran-dalàna eto amintsika isan-taona raha ny fanazavana hatrany fanazavana izay tokony hanaitra ireo mpampiasa lalana ka hahatonga azy ireo anova fomba fijery. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana tsy ara-potoana nandritra ny 12 andro ny antsoiny fahefana mpanantanteraka ireo fahefana mpanao lalàna ny adidin'izay zay tony gaitao Andriasilavo. Ny talata 7 ny volana aogositra lasa teo ny nanomboka ny fivoriana tsy ara-potoana natrehan'ireo fahefana mpanao lalàna taorian'ny fiantsony ny fahefana mpanantanteraka azy ireo ny fototra bebe kokoa tamin'ny fankatoavana ara-dalàna ny fifanaraha-piaramiasa sy ny fampiasana ny famatsim-bola na ny ratification de la convention mahakasika ny fanaovan-tsony fiaramiasa misa 4 izay mitetina $7,700 farany teo ny votoatin'ny fivoriana. Lany ary nakatoavy ny anteny mera 2 tota avokoa ireo volavolan-dalàna mikasika ny ampiasana ny famatsim-bola. Raha te hivina, misy ny teti-bola natokana hanamafisana ny tetikasa fividianana vaksiny arovana amin'ny COVID-19 sy hanamafisana ny sehatra ara-pahasalamana. Misy ny atokana ho an'ireo tetikasa ara-toe-karena ahafana manarina io sehatra io taoriany ny krizy ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny atokana ho an'ny tetikasa maharitra mikasika ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara ary ny famatsim-bola natokana ho an'ny tetikasa tohana ho an'ny fametrahana industria sy ho an'ny sehatra ara-bola. Notenena nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ihany koa ny fanapahan-kevitra mikasika ny fonds souverain. Ity farany izay nolanina ary nasipanitsina sy nasipahanovana teny amin'ny anteny mera-pirenena omaly ary nangatahany fiarahamonim-pirenena ny akana fotoana andaniana ny mahakasika azy. Nandritra ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy androany ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Naraba noho ny fametrahana ny faritra 17 ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Ho an'ny gouvernemanta vaovao indray dia nanatitra hatrany ny tenany fa miandry ny fiantraikan'ny fampiasana ireny vola nankatoavy ny parlemanta ireny ny vahoaka satria izy ireo no ibaby ny fanefanany trosa teraka izany. No mariny ihany koa fa tokony hitsinjovin'ny izany gouvernemanta vaovao izany ny sosialim-bahoaka sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mitakina ny morana ny fandiniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fonds souverain ireo fiarahamonim-pirenena raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Abraham Randriamanana. Isan'ireo volavolan-dalàna androzy teny anivon'ny anteny mera 2 tota nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny volavolan-dalàna mikasika ny famatsim-bola na ny fonds souverain, lalàna izay natao ampiana ny fiankinana amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany. Eo ihany koa ny hanamafisana ny fahefana mpanantanteraka amin'ny fisafidianana ny sehatra mila tosika, tsy mankasitraka ny fanafanganana sy ny tsy fisian'ny mangarahara ary ny tsy fahampian'ny fankakevitra mikasika ny nandrafetana io volavolan-dalàna io eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Ahoana ny ankitreretin'ny fanjakana hitondrana izany hoe fonds souverain aty Madagasikara ity. Marina fahajerena le any ivelany hoe ohatra hoe ny Norvège manambola betsaka zareo no le pétrole amin'izareo dia izay hoe vola betsaka izay no apetrana ny fonds souverain mba ahafahana hoe miterazana vola ho an'ny zanakamapara. Izay zany ny ivelany ohatra. Aty amintsika tsy fantatsika hoe aiza moa zany le hoe vola be ananatsika avy aiza. Tsika isa-taona miady hoe aizaka ny vola ahafahantsika miasa hoe ahafahan'ny fanjakana miasa. Azo atao aingana hatran'izao anatin'ny rotokotoana ny fambaliana ty lalàna ity fa aleo mba hoe mipetraka tsara hoe avy aiza le vola eritreretina ho ampiasaina. Ary eo zany aloha ny dikana voalohany hoe avy aiza fa eo koa no mipetraka hoe makaiza izay hoe opacité fanafenana ny zavatra atao no ainay. Nanamafiny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena fa zava-dehibe ny fisian'ny lalàna mikasika ny famatsim-bola saingy ilaina ny fanatanterahana izany anatin'ny mangarahara. Manoloana io mangataka ny hamoahana ny votoatiny ity volavolan-dalàna ity eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Eo ihany koa ny fampandraisana anjarany rehetra manoloana ny fandrafetana izany. Ka izay nangatana hoe avoay aloha le lalàna ary tsy atao ankamiana le izy dia ny sehatra maro samihafa tahaka ny administration ny sehatra tsy miankina fiarahamonim-pirenena ary ireo maro dia maro ny olona tokony ampidirina anatin'io fankakevitra mandina ny lalàna mahakasika ny fonds souverain io dia tokony hamafisina konkoa alohan'izy andehanana bebe koa mahakasika amin'izany raha tsy voafehitsika ny fomba hitantanantsika ny vola dia manaza io lanilany foana ny harem-pirenena raha tsy atsika no mitantana anazy amin'izay fotoana izay. Emotra
mifandanina ty volavolan-dalana ty mba isy ny fiaramentana aloha voalohany indrindra ny fiarahamin-kandoa ohatrany ahoana ny tokony ahafahantsika miarana mba tsy hankin-doha amin'ny firenena hafa. Tsy aivina omaly no lany tena anivony anteny meram-pirenena ny volavolan-dalana mikasika ny famatsim-bolana ny Fonds Souverain. Lafa vaovao hafa kosa indray dia ho fanatsarana ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana apetraka tsy ho ela ny toerana fanaovana opération chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Androany no nankalazana ny fahatelopolo am'zato taona ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana nialarana efsa. Feno telopolo am'zato taona katroka androany no nitsangana ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana izay no marihana tamin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinono. Hatreto sapandrara miisa 4 no hita eny amin'ny Omi Soavinandriana raha ny fanazavana. Mampiavaka azy ny fananany sampandrara mitsabo ny aretin'ny fo indrindra amin'ny resaka omamiadana. Fa ny hôpitaly miaramila no nanao filamatra voalohany natao hoe mamakilainy atao hoe hémodialyse. Tamin'ny fotoan'andro dia hémodialyse péritonéale no natao. Ny hôpitaly miaramila no namakilay voalohany araka ny fampatsahivana tamin'ny horonan-tsary ny fandidinan'ny fo. Nanomboka tamin'ny taona fa 477 zay na famakina lay zay. Ny hôpitaly miaramila no namakilay nanana ny scanner voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 777. Ny hôpitaly miaramila no namakilay tamina tonga ny manamboninahitra vehivavy voalohany teto Madagasikara dia manamboninahitra vehivavy nanana ny fahaiza manao manokana amin'ny ophtalmologie. Isan'ireo hôpitaly niady betsaka tamin'ny valanaretina Covid-19 ny hôpitaly. Ho fanatsarana hatramin'ny tolotra sy ny fandraisana ny vahoaka malagasy, ho apetraka tsy ho ela eny anivon'ny hôpitaly ny toerana fanaovana ny opération chirurgie cardiaque à cœur ouvert amin'ireo ankizy. Fa eo ihany koa ny fandidiana lalandramana akaiky ny fo. Mbola mamakilay indray tsika izao rehefa vita tanteraka ny fikasana amin'ny fanamboarana ilay antsoina hoe bloc de chirurgie cardiaque à cœur ouvert satria tsy maintsy misy fenitra avolenta arahana amin'izany bloc de chirurgie cardiaque à cœur ouvert zany dia mamakilay indray tsika amin'ny fanombohana ny fandidiana zany chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Ny oncologia sy ny soins palliatifs mamakilay tsika amin'ny antsoina hoe soins palliatifs ny fanarahana akaiky dia akaiky ireo le marary voan'ny mamiadan'ireo zay ny atao hoe soins palliatifs. Raha iverenana ny tantara ny taona 1.709 no niorina ny hôpitaly tamin'ny fitondrany ny Ranavalona fahatelo ka ireo misionera no nanao izany ary ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo ihany no nitokana ny toerana. Tamin'ny fanjanahantany ny Frantsay no nitondra ny hôpitaly ka ny miaramila Frantsay ihany no notsaboana tena toerana. Efa taty amin'ny taona 776 vao teratany malagasy no nitondra ny hôpitaly ka ankehitriny ny miaramila no maro anisa amin'ireo mpitsabo mandray eny amin'ny hôpitaly hatramin'izao. Mandray ny marary rehetra ny hôpitaly izay manana ny sata à caractère industriel et commercial. Mandidina ny resaka miaramila izay hatrany dia tsy mbola hita hatreto ilay fusil d'assaut izay very tao amin'ny Kapsat raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ary mbola mitony ny fanadidina. Efa nandraisana fepetra kosa ilay miaramila nanary ny basy fanampanazavana. Basy zay zao moa zany tsy basy very fa tsy hita aloha hatreto. Basy very zany moako dia fantatra fa hoe zavatra tsy hitanao intsony. Fa ny zavatra misy dia misy mpiambina tao dia tsy hitany basy teny aminy. Atsika miteny zao dia tsy mbola misy afaka milaza hoe nisy nandropo izy na misy zavatra nataony. Azonareo fa zavatra ao anaty kan io nonay marimarina nareo fa tsy maintsy fantatray mikasika an'izay ary efa misy zavatra fantatray amin'izany. Tsisy trano fitehirizana basy nisy nandroba na nisy namaky zany ao amin'ny Kapsaty. Tsisy basy na ny ray ary very tao anaty trano fitehirizana basy ao amin'ny Kapsaty. Zay zany no tiana hitsina eto zay le filazana fa misy trano misy namaky misy nandroba tao anatin'ny Kapsaty.
Antotanisany Covid-19 kosa indray dia araka ny tatitra ny voaka tamin'ity androany ity mahakasika ny fivoarany valina aretina Covid-19 eto Madagasikara ny ampiray indray ireo namonieny ary fito ny tranga vaovao 70 kosa ireo sitrana soamantsara. Taka mazatra naraka adokavatra sika milona idirantsika ny tapany faharoany vaovao rehefa avy eo ary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Wawa Production et Telma vous présente Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Nosy-Be. Au programme, carnaval dans la ville de Nosy-Be, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, course lacan, football, marathon, morin, élection Miss et Mister Somaro et spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Tesso, Zanjamet, Rijat, Kalto, Jorshi, Rootsful, Zangarata, Bastalayan, Mad Max, Ambunj, Big MG, Stéphanie, Oulmaza, Neil Clément, Goulam, Inosbi et Wawa. Et cette année, Summertime à la plage Madirke et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor, Mvoul et THB. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto, tangatin tongu maro china mitakaza. Resto, naeza na weza na waliano misakafu. Resto, maneran Madagascar matukiazi. Resto, tambula sasa. Resto, na naola supu. Resto, na samu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit saranga nulu na sasa na wulbe. Resto, ato fifilu masala imusara loko misi. Resto, mutieko, tieno, kuwatika. Resto, patumalaza tenga tsara tialako. Resto, Vita Malagas. Resto, Maman Kukua. Fitinjato ariary. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Entre nos fous rires et nos moments de complicité, nous trouvons toujours le moyen de s'amuser. Pour que chaque plat préparé soit spécial, nous avons choisi des spaghettis de qualité supérieure, faits à base de semoule de blé naturel, sans oublier sa délicieuse sauce tomate facile à préparer. Avec les spaghettis et la sauce tomate spéciale, chaque plat est unique. Vous aussi, découvrez la saveur incontournable des spaghettis et de la sauce tomate spéciale. Disponible dans vos points de vente habituels. Miditra ny tapafaharoany vaovao isika dia misy indray ny fidirana amin'ny vatana ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity androany ity namana mpanao gazety Henri Florian ao mambadika ao rehefa vonina ny sary dia tonga dia ho alatsantsika avy hatrany izany.
Ny futsal dia niforona tany amin'ny taona 1700 tany ho any tany Uruguay taorian'ny ny Coupe du Monde andiany voalohany no niforona izay futsal izay. Ilay teratany Argentin antsoina hoe Juan Carlos Gravier no namorona azy. Ka eto indrindra ny tompon'andraikitra voalohany anatin'izay futsal le tia andraharo izay Monsieur Tony resadresaka amintsika mahakasika ny hoe ahoana marina zany hoe antony namoronareo an'izany hoe futsal teto Madagasikara izany. Falmerabantsika rehetra aloha ny tena tantaran'ny futsal zany dia namana efa mpiara-milalao baolina dia tonga nijery teto amin'ity toerana ity zany zareo dia nieritreritra hoe inona ny azo ataontsika eto dia fa ahoana tsy ataontsika baolina sady le izy sous couvert tsy tratran'ny orana dia sokafantsika ho an'ny daholo be zany le izy le public no on doit sécuriser afaka ilalaovana baolina sy foot. Aiza ho aiza mahakasika an'izay hoe fahazotony malagasy raha nahita amin'izao fotoana izao satria misy milalao aty dia presque ireo teratany vahiny no milalao amin'ny tapany arivo manao ahoana ny fahazotony teratany malagasy manao an'izany futsal zany mety ohatratra nahoana io koa zany ny saran'izay raha ho anety manokana. Samy mazoto daholo eto samy maro zay izy le hoe misokatra ho an'ny daholo be zany hoe na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy dia latsinainy tsy eo moa zany tsy dia misy olona fa rehefa mandeha ny herinandro dia mibetsaka ny olona dia tonga eo amin'ny larobia eo dia efa betsaka ny olona milalao indrindrandrindra moa fa arivo ohatr' izao eto ny tena betsaka ny olona milalao. Ny sara moa zany eto amintsika entre fourchette entre 50 000 et 100 000 ariary ny tarif par heure. Raha ho an'izay futsal izay manokana mety ohatrany ahoana ny hoe fivoaran'izay teto Madagasikara misy ihany ve ny fifaninanana karakarainareo indraindray ohatrohatrany ahoana? Oui, eto amin'ny urban futsal zany dia maromaro mihitsy ny tournoi sy championnat sy challenge karakarainay ato dia amin'io moa zany samy mazoto daholo ny ekipa andray anjara dia le izy koa moa zany discipline somary hafa kely hoe foot à 5 moa zany 5 ny tena ataontsika eto. Raha ho anareo manokana mety ohatrany ahoana mety hoe fanatsarana an'izany hoe futsal zany mba hivelatra kokoa eto Madagasikara satria raha ny vaovao fantatra dia ianareo anisany hoe namorona an'izany futsal zany voalohany teto Madagasikara ahoana mety fikojakojana ny teti-bola makasy izay mandany io. Ny fivoarana aloha zany dia tsy maintsy mandeha raha ny ohatry ny discipline rehetra ihany hoe mihamaro ny terrain multipliena ny terrain dia ny joueur koa zany torak'izay koa ny mpilalao baolina kitra moa zany afaka tonga dia mirotsaka koa aty amin'ny futsal eo amin'ny teti-bola indray izy mety hoe samy hafa ihany arakarak'izay fitantanana eo ihany moa zany izy. Raha ho an'ireo tia mandrika zany dia ahoana ny atao ahafahana mandrika zany hoe tia hanandrana zany hoe futsal satria mety hoe hafa kely mitovy amin'ny filalaovana any amin'ny kanja zany. Raha ohatra ka tia mandrika eto amin'ny urban futsal dia afaka tonga dia mitsidika ny page Facebook izay ahitana laharana taribiko 034 75 555 25. Izay mahakasika an'izay hoe ataontsika hoe futsal eto Madagasikara satria efa manomboka taranja miroborobo izy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara raha tsy ivana dia tany amin'ny taona 1700 tany ho any tany Uruguay no niforona zany futsal izany ary ilay teratany Argentin Jean Carlos Gravier no namorona azy. Tsy ivana amintsika ihany koa fa dia tany amin'ny taona 5 no neken'ny FIFA ho anisan'ny discipline zany ny futsal izay no azo ampitaina amin'ny ty ariva ety avy ety Andraro averina any amin'ny namana Analena David ny antenne. Ankasitrahana mofo namana Henri Florian tondra fanazavana mahakasika an'izay resaka futsal izay fanehan'izantsika ny vaovao kosa indray dia totosa tany Atsimonosy ny fampihavanana teo amin'ny foko-bara sy ny foko Atandroy izay nisy disadisa sy ny lonony nandritra ny taona maro. Henri Florian efa naharitra taona maromaro no nisiany disadisa teo amin'ny foko-bara sy ny foko Atandroy any amin'ny tapany Atsimonosy iny ka nisiany enanafohy sy ny fifanafiana ary ny fahaverezana fananana maro samihafa. Ny roso sy ny hamafy kokoa ny fampihavanana izay natao tamin'ireo foko roa ireo ka notontosaina ny zoma 17 ny volana Jolay lasa teo ny fombafomba sy ny fampihavanana ara-drazana teo anivon'ny rotonta. Araka ny fomba malagasy no nanatanterahana ity fampihavanana ity ary narahana fitanana tsoratra nataon'ireo tompon'andraikitra maro samihafa sy ireo olobe
Isan'ny angatany vahoaka ihany koa ny amoahana ireo izay niditra amponja vokatry ny tsy fifankazoana nandritra ny taona maro teo amin'ny foko rotonta. Natao moa dia nanao ara-pombandrazana ny natao dia ny titika zany miozona tsy hanao rasy tsony ary tsy ady tsony ireo foko anankiroa reo. Nisy omby anankiroa ny vonoina teo amin'ny devant ny commune nanaovana ny fampihavanana fa anarivony maro ny olona tonga teo. Voalohany dia ny barany mitsangana nanozona ny tenany ny lonaky ny barany ray aman-dreny zany sarany hoe mpanjaka ny barany nanozana ny tenany ary nanozona ny taranany fa tsy adiady tsony ary hiainy ampilaminana miaraka amin'ny tandroy. Rehefa taty afara dia nanaraka nyreo koa zany ny atandroy tao amin'ny foko Tedodo, Temalama, Tankoba, ireo zany isy anankidimy avy aty amin'ny tandroy nanozona ny tenany. Ankoatry ny lafy ny fampihavanana izay nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny CFM tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy ihany koa no nijerevana akaiky ny makasika ny olana mianjady amin'ny vahoaka indrindra fa ny kere. Voamarina fa misy manodikodina ireo fanampiana izay tokony homena ny vahoaka. Ny zavatra mampalahelo dia zao efa niteneniko izy ity tamin'ny mbola taty aho dia ny fanodikodinana ny fanampiana izay zaraina na resaka rabary io na amin'ny resaka menaka. Efa niteneniko moa izy io rehefa nisy ny doléance voaray ary nandray ndraikitra ny tandro filaminana dia nisy olona voasambotra izay misy 120 teo eo tao amin'ny commune ny Tranomaro. Rehefa voasambotra izy ireo dia nalefa tany amin'ny fitsarana ny 20 amin'izy ireo no nitazonina Vonjimaika ao amin'ny fonjany Taolanaro. Fa ny sasany kosa misy nahazo liberté provisoire, nisy kosa ireo sous contrôle judiciaire. Zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsika miteny izao nisy tratra moa izy ireo na camion. Nisy ihany koa ny vary sy menaka tratra taty commune Marotsiraka ary raha ny fitarainan'ny olona dia misy ny eny Atsena. Raha ny fantatra ny tapany avaratra any amin'ny faritra Anosy sy faritra Andro iny no mbola miady mafy amin'ny kere amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana sy ny tsy fampiana ara-sakafo an'ireo mponina. Isan'ny teboka mampiterana ny mponina any an-toerana ihany koa ny lafi ny tsy fandriampahalemana izay anaovan'izy ireo antsoaviny amin'ny tokony hijerena akaiky mahakasika izany. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia farana androany hariva ny fanatanterana ny fanadina-panjakana baccalauréat sokajy ankapobeny manerana Nosy. Isan'ireo taranja nanano sarotra n'ireo mpiadina ny fiatrehana ny taranja vaovao science économique sociale. Abraham Randriamanana. Ny taranja science économique sociale nitolakandro teo namarina ny fanadina-panjakana baccalauréat 2024 ho an'ireo sokajy vaovao LCS sy OSE manerana Nosy. Ho an'ny tetsy amin'ny fitoeram-panadinana lycée Jules Ferry nanaovana ny fanadiadiana, mitotala 400 ireo mpiadina niatrika ny sokajy vaovao raha toa ka rainy tsy tonga teny an-toerana androany. Nilamina ny ankapobeny ny fizotry ny fanadinana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'ireo taranja nanano sarotra ho an'ireo mpiadina ny taranja vaovao SES raha ny nambaran'izy ireo. Ankoatr'izay, niavaka ny fanomanana natao ny antrehina ny fanadinana baka ho an'ny sokajy vaovao raha ny fanazavana. Mahasarotraritra ihany satria ny sujet mbola tsy nisy nanaovana exercice. Ohatrany hoe ny sujet teo aloha zao manana sujet afaka ny traitena dia na mitady sujet traitena ary tsy mahasarotraritra ihany. Nanahirana loatra eto ny SES ray satria izy taranja vaovao dia mbola manavao be sady mbola tsy natao hatramin'izay. Nanahirana kely koa teo amin'ny resaka matematika. Manantena anao afaka zany satria matoa anao dia ho afaka ny tanjony. Sarosarotra dia misy moraka. Matematika mihitsy sarotra. Tsy ampy ny fotoana nanaovana exercice dia ny zavatra mety be mbola tsy tena masaka tsara. Ny zavatra ohatry ny potra zany nefa mbola tsy natao tany am-pianarana. Tena nampatahotra toka dia le histo-géo tena nidofotra tamin'ny poto daholo ny CDL rehetra tao amin'io. Satria nisy partie tena nisy nanao misy le SES teo programme vaovao koa zany tena
somary nampikotana kely. Andrasana araka izany ny fanatanterana ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat raika amby 24 ito eo amin'ny herinandro kosa ny fanadinana ho an'ny baka teknika manerina ny nosy. Mitony fetitizana commune izay ataon'ny VMMM ho fanomezana fihenam-bidy sy fanamavanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana. Androany tany amin'ny commune Kadinandrina izy ireo fonamina Ravelo Orson. Teto amin'ny commune Ankadinandrina no nanohizan'ireo VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ny hetsika fanomezana fihenam-bidy sy ho fanamavanana ny fahasahiran'ireo ray aman-dreny ny amin'ny fivarotana ny fitaovam-pianarana afa-pahasahiranana tanteraka ireo ray aman-dren'ny mpianatra araka ny nambaran'izy ireo. Le mbo hoe misy fihenam-bidy kely zay zany nividananay anazy. Misy hitanera mbola mahasity loraina arony mba kely eo. Zany dia eo amin'ny 2 arivo ora amin'ny cahier rehefa kely eo amin'ny 2 arivo eo zany ny tombony ny any an-tsena no ny eto e. Zay tsy mety henanay zanay rehefa tsy eto ihany. Zay avy eto ihany. Mety le izy. Mety le izy satria mijery an'le madinika sy kely fidiram-bola. Tena tokony toy mihitsy raha tena efatsindro madinika sy ny any. Hetsika ataon'ny malagasy miara-miaina izao no tena mahafinaritra eva ty amin'ity fahatakadinandriny ty mihitsy satria misy tombotsoana aman-dreny mpianatra. Dia izy aloha tena mamety anazy. Io zao ny Antananarivo zavatra tena manahirana iny ampirena inona fa dia eto zany mba tonga anareo eto izy dia mba mahafinaritra. Mba mahazo amin'ny vidiny mirary sady tsara mba mora tsara mora fitaovam-pianarana amin'ny malagasy miara-miainga fa ao anao mahazo vidiny mirary sady mahafinaritra. Amin'ny ankapobeny mizotra araka tokony ho izy ary samy mahazo ny tandrify azy avokoa ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Ia, tena mizotra araka ny tokony ho izy ary faly le ray aman-dreny ny mandray anjara fividianana fitaovam-pianarana satria tena manamora ny fidiran'ny mpianatra fivarotana fitaovam-pianarana izay karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga sy ny atoko malagasy miara-miainga tahaka izao. Taty Akadinandrina aloha zany tamin'ity taona ity voalohany androany fa ny hetsika tahaka izao dia misy foana isa-taona alohan'ny fidiran'ny mpianatra zany dia misy foana ny fivarotana fitaovam-pianarana avidy amin'ny mirary tena mirary satria mora noho ny any amin'ny grossiste ary ho an'ny commune tsirairay avy dia misy foana zany. Mbola maro ny fandaram-potoanan'ireto VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ireto ny amin'ny fivarotana ireo fitaovam-pianarana. Ny rapitso toizana ny commune Andranona ohatra talata ho an'ny district Navaradrano talata amin'ny Volonondry alarobia amin'ny commune Ambohimanamboly. Amin'ny akatoko ny fidiran'ny mpianatra zao dia miezaka izay vehivavy malagasy miara-miainga manampy ireo ray aman-dreny amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana mpianatra amin'ny vidiny mora samy qualité tsara. Nisy fifandaminana ataonay amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga ety amin'ny commune misy dia manao commande ireo ray aman-dreny dia livren'ireo vehivavy malagasy miara-miainga ety amin'ny commune tsirairay avy. Ho antsika commune manodidina eto amin'ny district Navaradrano tonga indray ny fotoana zany ifanomezanay ivarotana fitaovam-pianarana mpianatra dia any amin'ny district any amin'ny commune talata amin'ny Volonondry district Navaradrano ihany dia commune Ambohimanamboly. Tsara mariana noho ny fahasahiran'ireo ray aman-dreny no antony nanaovan'ireto VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ireto ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana mba ho zakaka ny daholobe. Tontolon'ny zavakanto kosa iray dia miverina tsikelikely ireo fampisehoana ankalamanjana ankehitriny. Miverina tsikelikely tahaka izay ihany koa ny hetsika ara-kolontsaina izay tsy nisy nandritry ny taona iray noho ny fihibohan'ny namina Ravelo Orson. Maro ny hetsika ara-kolontsaina tsy nisy nanofoanana nandritra ny vanim-potoana ny fihiboana teo. Voarara ireo hetsika ankalamanjana noho ny fisiany valanaretina Covid-19. Isan'ny sakana iray amin'ny fampandrosoana nefa ny tsy fisiany hetsika ara-kolontsaina. Taorian'ny teny filoham-pirenena farany teo, efa maro ankehitriny ireo manao fandaram-potoana, anao fampisehoana sy fikarakarana hetsika ankalamanjana ary ny hetsika ara-kolontsaina. Ka zay be ny tanàna amin'ny commune Ambonivohitra Vavatenina dia faly magnambara antsika jiaby
fa noho izay afaliana tsy hotratra zay amin'ny fahavitany devona hiara iasa aminjareo tompon'andraikitra voalohany ary indrindra fa agnatanteraka hiaraka agnatanteraka atsakany sy andavany zay fagnatetarahana zay ampanoso ny tanànantsika indrindra fa ny district misy antsika araka niny lazaigna moa tsy hoe commune ambony vohitra vavatenina ihany no ahazo vokatra araka n'izay fa nilazainjare fa hoafa mihoatran'izay natao hatramin'izay ary tsara tsy aivina ho tanterana manerana ny nosy ireo hetsika ara-kolotsaina izay tsy nisy nandritra ny volana maro teto amintsika noho ny avalana retina amin'izao fotoana efa napetraka ny fandaram-potoana anaovana ireo hetsika isan-karazany ao amin'ny distrika ny Vavatenina. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Algeria mitombo hatrany lavo noho ny famaizana any antoerana. Ankoatran'ny maripana izay tafiakatra ambony be, misy manao fandoroana fananiana any antoerana mandidina ny 2020 no voasambotra ny mpitandro ny filamenan'ny fanadina. Tao anatin'ny 3 andro, 170 faravakely no maty noho ny famaizana tany Algeria. Ankoatra ireo naratra, saika kilany hafa avokoa ny trano fonenan'ny mponina maro. Hatramin'ny alatsinainy ka hatramin'izao, mitoy ny fisiana firehetana ary tsy mbola voafeny afo any an-toerana. Raha ny nambaran'ny governemanta any an-toerana, noho ny fiakaran'ny maripana ambony loatra no mahatonga ny firehetan'io, saingy ankoatr'izay misy ihany koa ireo olona manao fanahiniana mandoro. Nisy ny fanadihadiana ary hatreto, olona miisa 20 no voasambotry ny mpitandro filaminana, voariroa ambadik'izay. Manoloana io mitoy ny fifindrana toerana ataon'ny mponina, anjatony ihany koa ireo efa niala tamin'ny trano fonenany ankehitriny. Miantso fanampiana amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ireo traboina. Isan'ireo tonga nitondra fanampiana azy ireo tsara sitrapo sy avy amin'ny fikambanana samihafa. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasiahana aho nanaraka izany soavamandry dia veloha mifodalta. Malagasy. Resto. Maman Koukoua. Fitinjato Ariari. Vous a présenté Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit n'a l'ultra nauteu ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ni batterie Large Star. Kalto iresapirinene am vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ni Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nikaltao en vidin mrari. La 4G Batelma vous a présenté ni Vavao.